Nosantarana ny alatsinainy teo ary farana ao amin'ny rapitso ihany koa ny fampiofanana izay omeny ny banky afrikana ho an'ny fampandrosoana ny arahana tamin'ireo gouvernemanta malagasy. Tanora hatrany amin'ny 50 tanoany no nisitraka tao anatin'izany fampiofanana izany, fampiofanana mifototra amin'ny fandraharana tsy mila famatsim-bola avy amin'ny banky izy ity. Fandraharana miankavy amin'ny zéro ariary na tsy misy famatsim-bola. Io no lohahevitry ny fiofanana iarahana amin'ny banky afrikana ho an'ny fampandrosoana niaraka tamin'ny ministeran'ny fambolena sy ny ministeran'ny industrie. Ny filohan'ny FAFED na ny Fondation africaine pour l'entrepreneuriat et le développement économique no nizara ny fahaiza-manaony ho an'ireo tanora miisa 50. Anisan'ireo tanora nisitraka izany fiofanana izany Impi Antsoa. Tena tanjona zany nanao ity formation ity dia en tant que conseiller technique zany amin'ny fondation africaine zany zaho dia zay zany amin'izao fomba mifana tantsany ambanivohitra amin'ny district Anambanitsiky. Dia ireo tantsara io zany manana vokatra ireo tantsara io nefa tsy hainy zany no mandrindra izay vokatra izay. Dia io zany tena nisika ana hiditra ao anatin'ilay formation entrepreneuriat à zéro satria les bases de formation zany dia hoe afaka manomboka zany manao entreprise na dia tsy misy vola zany afaka manomboka zany na départ zéro. Zay zany zany tena nosika nanao an'ity formation ity hoe ahoana zany fomba tongavana an'izany hoe entreprise manomboka zéro zany ka mifara amin'ny bénéfice anefara amin'ny ankapobeny aloha izy nahafinaritra ana le fifanana satria matetika zany zay fa manao formation matetika zany amin'ny équipe technique anay matetika zany zay limité be resaka technique zany le izy nefa nitato anatin'ny fifanana zany maro zany le discipline zany misy économiste tato misy agronome misy faproducteur dia be zany afaka mifampitatra kely zany zay amin'ny anatin'ilay formation. Maro tokoa ireo tanora no liana tamin'ity fiofanana ity. Miisa 4,000 tanoana izy ireo teny am-piandohana ary tsy misy afa-tsy 50 taorian'ny sivana izay nitanterahana. Tanora latsaky ny 70 taona avokoa izy ireo ary mifanatsaka ny isan'ny lahy sy ny vavy. Aorian'ny fiofanana dia fantatra fa isy ny fanaraha-maso na ny suivi mandritry ny enim-bolana. Sehatra maso no iasan'ny FAFED fa amin'ity andiany voalohany ity dia karazana tetikasa andrana mandidina ny fambolena sy ny fandinana vokatra no nitanterahana.